ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Miarahaba antsika rehetra ry havana nahatratra indray ity anio ity zay alahady manaraka ny Paska. Ny hitondran'ny tompo antsika dia ny hibanjina ny loha hevitra hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny mino, ary anatanterantsika ny liturjia endriny fahatelo amin'ny liturjia fitsekema izany. Ndeha ary hiaraka iombona hideran'Andriamanitra isika rehetra amin'ny famakina ny salamo fahavalo amby telopolo amby zato, salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo, ary orin'izay dia ny hira FFPM fahaenina amby telopolo, hira FFPM fahaenina amby telopolo ny andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo. Iombona ary sika ka iray feo miaraka amin'ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika hoe: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao, hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao noho ny famondram-ponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Amen. Hivavaka isika
misaoranao zay Andriamanitra raina io fa nitominao ka afaka manatonanao amin'ny mpifaliana hiaino sy andray ny teninao zay atolotrao anay. Mangataka ny esan'ny fanahinao amin'ny isam-batan'olona zahay, mandrihitra izao fanompom-pivavahana izao. Ho tsapanay iny fa tianao zava-baovao aminay ianao. Ady ahazo hery, hitombo finoana ka azoty hiasa zahay noho ny fanatrehanao. Koa tahirio zahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ankehitriny dia iroso amin'ny fanatanterahana ny 10 minitra ho an'ny sekoly alahady ny tompon'anjara, ary raha vao mifarana zany dia ho tarihiny zava-maneno isika anao ny 5 ihany amin'ny hira 700 dia hamaky ny soratra masina araka ny perikopa FJKM isika any amin'ny isan-toerana avy any iloavan'ny vavaka izany. Ny 715 amin'ny FFPM no ataontsika ho arinany 10 minitra ho an'ny sekoly alahady, ary dia tohizantsika amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina izany. Nous sommes le premier dimanche après Pâques. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Pour commencer nos 5 minutes, nous allons lire ensemble le pain de vie d'aujourd'hui. C'est dans Actes, chapitre 2, versets 29 à 36. Au nom de Jésus, mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il m'a prévenu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné au séjour des morts, et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Amen. L'histoire du roi David que je vais vous partager aujourd'hui, chers enfants. Vous savez, David, son nom veut dire le bien-aimé. Ce bon nom est mentionné plus de 600 fois dans l'Ancien Testament et une 60aine de fois dans le Nouveau Testament, où il apparaît dès le premier verset. Dieu promet un roi qui gouvernera dans la paix et la justice. Il a dit, je choisirai un roi selon mon cœur et non un roi selon l'apparence. Alors Dieu choisit David. David était le dernier enfant d'une famille de 8 enfants. Son père s'appelait Jessé, il vivait à Bethléem. Avant d'être roi, David était berger et le Seigneur lui a demandé d'être le berger du peuple d'Israël, bien sûr. Il envoie Samuel pour le marquer d'huile sainte, musicien talentueux et poète remarquable, particulièrement doué pour l'organisation et l'administration, vaillant guerrier, génie militaire, grand stratège et chef d'armée aimé redouté. David devint le plus grand roi d'Israël. Il réunit les 12 tribus qui souvent se disputaient. Il leur donne une capitale, Jérusalem, ville de la paix. Il était un guerrier courageux, souvent vainqueur. David était aussi un homme de prière. Son histoire est racontée dans le premier livre de Samuel et sa vie en tant que roi dans le deuxième livre de Samuel. Ses exploits militaires, ses succès dans de nombreuses entreprises, sa réussite dans la gestion de son royaume. Il nous a laissé également de nombreux psaumes qui évoquaient ses souffrances morales et physiques, ses luttes intérieures de toutes sortes, un grand serviteur de l'Éternel. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, David, un homme selon le cœur de Dieu, vivait avec une force de la foi, avait la confiance en Dieu, était un homme de prière. Pour terminer nos 5 minutes, pour rappel,
La vie de David, son histoire est un bon exemple pour nous. Soyons en communion avec lui en permanence. Quand je dis avec lui, avec Dieu. Face à la situation actuelle, prions en tout temps. Renouvelons nos cœurs en acceptant l'Esprit Saint. Prions. Ta bénédiction, ta protection nous entoure. Merci Seigneur, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci de nous donner la force et le courage de renouveler nos cœurs, être en communion avec toi. Merci car nous avons pu célébrer le passage de la mort à la vie de ton Fils crucifié. Que ton amour, que ta sagesse nous illumine et nous accompagne, surtout en ce moment un peu compliqué, dans notre vie quotidienne. Guide-nous à proclamer dans le monde la bonne nouvelle. Ton Fils unique Sauveur est mort à la croix par amour pour nous et a vaincu la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Apprends-nous à accomplir nos missions, vaincre le mal par le bien. Je fais ma prière au nom de Jésus. Amen. Zao dia raha tsika miredona fidiranan'Andriamanitra ny hira fahafito amby roapolo sy efajato ny andininy voalohany sy faharoa ho vavolombelonao naiza naiza no aleha. Ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany dia handre ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny isika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zay ho torina amintsika amin'ity anio aty dia araka izay hitantsika ao amin'ny perikopa efa novakina teo ao amin'ny Lioka toko faha-efatra amby roapolo ny andininy faha-efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy faha-sivy amby efapolo. Lioka toko faha-efatra amby roapolo ny andininy faha-efatra amby efapolo ka hatramin'ny faha-sivy amby efapolo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika hoe: dia hoy izy taminy, izao ny teny izay efa voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho,
fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy eo amin'ny lalàny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sainareo izy ahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, noho izao ny voasoratra, Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ianareo ny vavolombelony izany. Ary indro aho mampitondra ny teny fikasana raiko ho anareo, ka mitoera eo an-tanàna mandra-pahavoatafy hery ianareo avy any amin'ny avo. Amen. Ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra raintsika. Amen. Misy fomba fiteny hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy, ary koa ny hoe ny olon-dehibe mifanaiky hono dia tsy noho ny tahotra fa noho ny enatra, zany hoe noho ny haja mamboninahitra ka tsy atahorana hivadi-pitokisana. Izany no toerana nametrahan'i Jesosy Kristy ny mpianatra raha ny teny izy indray maka hoe tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa. Jaona 2:20. Ary tsy ho an'ny mpianatra, zany hoe tsy ho an'ireo apôstôly ihany io, fa araka ilay vavaka nataony tamina rainy. Zao ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy tamina rainy. Hitantsika ao amin'ny Jaona 7:20 hoe tsy ho an'reto ihany no angatahako, vo ho any zay rehetra mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra. Isika io ao anatin'io izy rehetra io isika. Zany hoe ny apôstôly sy isika fiangonana, ny apôstôly sy isika no ifantohany ty andraikitra manokany ty hoe ary ianareo no vavolombeloko. Amin'tika teny teolomo dia le 5 dia hoe ary ianareo no vavolombelony zany. Vavolombelony inona? Vavolombelony inona? Vavolombelona ilaza ny fahamarinany ny zava-nisy sy ny antony ity zava-nisy ity, dia ny fahamarinany soratra masina sy ny fitsanganany Kristy tamin'ny maty. Zay enele izy ny fahamarinany soratra masina, tanteraka manko natao hoe marina, sy ny fitsanganany Kristy tamin'ny maty. Vavolombelona, fa tena velona Jesosy Kristy, ka say hijory sy hanapirofo izany. Hoy atetsy aloha hoe sokajin'olona anankiroa zany zao no iantefany ny teniny ilay nitsangana tamin'ny maty io. Ny sokajy voalohany dia ny apôstôly. 40 andro taoriana nitsanganany tamin'ny maty, dia lasa niakatra nakany amin'ny rainy Jesosy Kristy. Dia nangataka izy, nangataka tamin'ny rainy ka naniraka ny fanahy masina hiaraka amin'ny apôstôly. Ary ho vavolombeloko ianareo, hoy izy. Ary ho vavolombeloko ianareo, hoy izy. Dia tonga ny fanahy masina. Ary tamin'izay ilay nylazan'ny Petera tao anatin'ny toriteny tafavory tao amin'ny olona tafavory tao Jerosalema hoe izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelony zany izahay rehetra. Asa 2:2. Nanomboka teo ary dia nilpatrana ny apôstôly tonga hatrany Roma, hatrany Inde, hatrany Espagne, aty Eropa zany, hatrany Afrika, any Etiopia zany. Ny sasany nanoratra momba azy tahaka andry Mateo, ry Jaona, zay tena say nametraka tsoratra mihitsy ny hoe ary nisy zavatra maro hafa koa zay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany, ataoko fa na izao tontolo zao aza tsy mbony voasoratra. Hoy Jaona ao amin'ny 2:20. Ny maro tamin'ireo apôstôly reo dia tena nisotro ny aleoko maty mihitsy, zany hoe naleo ny maty martio, fa tsy natahorana zany, toy izay tsy hitory sy ilaza fa Jesosy dia tena Andriamanitra, tena Tompo, tena mpamonjy, ary efa nitsangana tamin'ny maty. Izy no ambaran'ny soratra masina manontolo. Zay ane le nijoroan'ny vavolombelony, zay le vaovao mahafaly.
tena vavolombelona nytokisana sy nahatana izay ny fanekeny tamin'i Jesosy Kristy reto apôstôly reto. I Paoly aza, i Paoly zany aza de say tena nilaza mihitsy hoe tsy menatra ny filazantsara aho sy ny hoe lozako, zany hoe aoka isy loza ho ahy amiko raha tsy mitory ny filazantsara aho. Kanefa dia olona nahatsiaro ny tenany fa mba nanana ny fahalemeny koa, nanana ny faiblessiny, nanana ny handicapiny izany Paoly apôstôly zany. Tanteraka ireo apôstôly reo ry havana ny projet zay napetraky Jesosy Kristy taminy dia arak'ilay teniny hoe ho vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerosalema, eran'ny Jodia ary hatrany Samaria sy ny farany tany. Ary izay tsy tratrany tamin'izany, zay tsy tratrany amin'ny maha olombelona azy, zany hoe zay tsy tratrany physiquement, hoy le teny frantsay mahazava tsara, dia no tanterahany antsoratra de tao amin'ny alalan'ny filazantsara, tamin'ny alalan'ny epistily, naterahany soamantsara mihitsy zany. Ka tanteraka tokoa rehefa mamaky ny filazantsara ianao hoe lay voalazan'ny Hébreu 4:10 hoe ary am'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Tanteraky ny apôstôly na nahavavolombelona azy araky ny lazaiko hoe ny helipatrana, nisy ny maty martiora, nisy ny nanoratra ho vavolombelona. Tanteraky ny apôstôly zany, vitany ny apôstôly. Fa le sokajin'olona faharoa de isika le sokajin'olona faharoa, isika fiangonana kristianina. Ao anatin'io isika ho vavolombelon'i Kristy io ireo rehetra voavonjy ao aminy, satria nino sy natao batisa ao anatin'io. Ary mazava tsara hoe ho an'ireo izay mino ahy koa noho ny teniny, tena nataony mazava tsara izay mino ahy koa noho ny teniny. Ary amin'ny teny frantsay dia ataony tsara au pluriel hoe ceux qui me croiront, tena nataony mazava tsara mihitsy. Isika izay tonga piray fanjakana amin'ny olona masina, isika ankohonan'Andriamanitra ary fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina, hoy ny apôstôly Paoly. Isika io ry havana, isika miara-monina amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Isika koa no ao anatiny hoe ianareo io. Hoy ny mpandinika anankiray hoe ny teny hoe ianareo, le vous zany dia isa tsy manapetra. Ry zareo mathématicianina ny mahalala tsara ny velarina atao hoe équation indéterminée na forme indéterminée. Ary ny fiangonana no fetratra trariny manomboka teo amin'ny apôstôly. Aztsika le asarobidy sy ny velaran'le teny hoe ianareo ny vavolombeloko, manomboka amin'ny apôstôly, satria isika miorona amin'ny fampianaran'ny apôstôly, de manomboka amin'ny apôstôly foana de makeo amintsika, manomboka amin'ny apôstôly foana de makeo amintsika. Isika, ianao, isika dia kristianina, natsoina ho vahoaka ny fanjakan'ny lanitra, satria nino sy natao batisa. De vavolombelony zany hoe vavolombelon'ny fahamarinan'ny soratra masina sy vavolombelony hoe tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Olona nametrahany Jesosy Kristy, olona nametrahan'Andriamanitra fitokisany ianao ry havana amin'io, fa hijoro hilaza ny fahamarinan'io tenin'Andriamanitra io. Ilaza ny fahamarinan'io tenin'Andriamanitra io, anambara eo amin'ny fiainanao, zany hoe anambara eo amin'ny teninao, eo amin'ny asanao, eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa, fa velona Jesosy Kristy. Ten'Andriamanitra tokoa io, tena mpamonjy mahavonjy io. Ny atao hoe vavolombelona de ny olona zay tsy milaza afa-tsy ny marina de ny marina ihany. Ary indrefa zany angeo no heveran'i Jesosy Kristy antsika, olona tsy ilaza afa-tsy ny marina de ny marina ihany, zany no heverany antsika. Ary antony nanaraha ny fanahy masina hitarika, ampianatra ary ampahery antsika.
hoy ny mpanao salamo hoe tsy mivadika amin'ny fienianany amin'ny fanekena nataony zany, tsy mivadika amin'ny fienianany na de maningitra ny tenany aza. Salamo 120 ny 1:4 zany no atao hoe vavolombelona ry havana. Zany no heveran'ny kristiantsika, zany no heveran'ny kristiantsika. Zany ange ireo martiore, zany nataon'ireo martiore reo, naleony ny tenany no maty, no le fonina, no dorana velona, navarina tany amin'ny antsana, naleony ny tenany maty. Toy zay hivadika hoe tsisy Jesosy Kristy na tsy velona Jesosy Kristy. Zany reo missionnaire, zany reo missionnaire. Mba eritreretintsika fa ireo missionnaire marobe zay any amin'ny tanina leny any no ilevenany any izy mianakavy, tsy any amin'izay tanin-drazany akory. Nefa heveronge na de ny fahoriana manjoantsika rehetra fotsiny aza amin'ny hoe mihidy ny frontière, ka raha sanatria am'izao no misy modimandry zany de milevina ho azy aty. Ary nefa tsy nampaninona ny missionnaire, tsy nampaninona ny martiro, satria zany ny vavolombelona, zany ny vavolombelona, na de ny fahafatesana aza tsy amoizako anao. Zany sika kristianina. Ary zany no heveran'i Jesosy Kristy antsika, zany no heverany antsika. Zao anefa ny atao hoe vavolombelona mahatoky sy marina de tsy voatery ho tsy maintsy mijaly, satria tsy nytohizany am'zany ho tsy maintsy mijaly na mangirifiry ary maty. Tsia manimba ny zavakendren'ny tompo sika raha izay fotsiny, ary ajanontsika am'izay fotsiny. Mety isy ary efa nisy tokoa zany, misy tokoa zany, fa tsy terena ho izany ihany. Ao am'jaona 2:20 de hoy izy: ny fanahy masina no vavolombelona anambarahy, ary ianareo koa de ho vavolombelona anambarahy, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Zany hoe ianareo efa niaraka amiko ary nitoetra tao amin'ny finoana ka nahalala tsara ny nanjo na ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Ka raha manontany ary sika izao manao hoe inona ary, ahoana no fiainantsika ao aorianan'ny Paska? Ny valiny de zao: ho vavolombelony Jesosy Kristy. Ho fiainany vavolombelona, zany hoe ho fiainana sy ho fomban'ny olona mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra sy vavolombelona mahatoky ny samy vavolombelona. Ary na ireo mbola tsy resy lahatra aza de ahita fa olona azo antoka, azo antoka, na de efa manenika sy mameno ny fiarahamonina aza. Ireo lazain'ny soratra masina hoe ny olona tia tena, ny olona tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manady zay masina, mpanontolo fo, tsy mankatoray aman-dreny, mpanendrikendrika, lozabe, mpamadika, traître, krina, poeboebo, matikambo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa mandaha ny heriny. Timoty 2:7-5 miverimberina matetika sy averimberin'ny olona maro eo ankehitrindry havana. Ary zay no anaporofontsika hoe zavatra iainan'le olona, zavatra hitan'le olona, zany zavatra zany dia toizan'ny apôstôly kosa nefa rehefa avy notanisan'ireo zava-misy amin'ny andro ankehitriny sy iainan'ny olona izy toy zao hoe fa ianao kosa, fa ianao kosa, hoy izy, mahare tam'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao. Timoty 2:7-5. Aoka hoy izy, aoka tsisy olona no tsinotsinona anao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino anao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Timoty 2:4. Aza be fanahina loatra momba ny ho avy ary, na de mbola mitoy azy ty confinement ity sy ny fermeture des frontières, na de mbola ao tokoa azy zany, de ity no teny omeny ry vavolombelony Jesosy Kristy:
matokian' Jesosy tompo. Ataovy eo ambavatsika mandrakariva, eo ambavatsika sy hirantsika matetika, la hira FFPM fanaontsika 5:7 hoe mo Jesosy vetsy ahy, Andriamanitra mahery, ka nahoana no anahy, izy miambina mijery. Ireo 14 reo reny de tena sady vavaka reo no fanekempinoana entina mandresy ho an'ny olona mahatoky. De ho hitanao sy ho azonao tokoa fa miatra aminao, marina aminao, manome toky anao. Zandry havana ny fiainana miandry antsika ao aoriana ny Pasika zao sy ny ho avy rehetra, olona ametrahan'Andriamanitra fitopisana ho vavolombelona eo amin'ny teniny sy ny asany, araka ny teniny ao anatin'ny fihizateny 10 hoe ianareo no vavolombelony zany, ianareo no vavolombelony zany. Raha mahajoro an'izay tokoa isika de hoy Jesosy Kristy, satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetany ianao, za kosa efa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy, ho avy fainganao tany mafy zay anananao, mba tsy hiaka ny satroboninahitra. Zay no asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny Apokalipsy 7. Faranantsika araka ny teny faneva sy fiombonantsika hoe koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amen. Quand je vois le ciel que tu as créé, lune et étoile que tu as placées, je me demande, ai-je tant d'importance pour que à moi, tel que je suis, tu penses, tu me couronnes de gloire et d'honneur. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur, ton Esprit Saint fait de moi ton enfant, règne dans mon cœur un cœur reconnaissant. De tout mon cœur je voudrais te louer, et en musique je vais te célébrer, chanter victoire. À cause de toi, Seigneur, sera ma vie et mon bonheur. C'est par ta grâce que tu m'as sauvé. Voilà pourquoi je ne peux pas me vanter. Je me demande, ai-je tant d'importance pour que à moi, tel que je suis, tu penses. C'est hors du gouffre que tu m'as tiré, du monde des morts tu m'as fait remonter. Par ton esprit tu m'as rendu la vie, né de nouveau en Christ je suis unie. De tout mon cœur je voudrais te louer, et en musique je vais te célébrer, chanter victoire. À cause de toi, Seigneur, sera ma vie et mon bonheur. De tout mon cœur je voudrais te louer, et en musique je vais te célébrer, chanter victoire. À cause de toi, Seigneur, sera ma vie et mon bonheur. Chanter victoire. À cause de toi, Seigneur, sera ma vie
rehefa nandre izay sitrapon'andriamanitra izay sika ary afaka niaino sy nandiny tena tokoa amin'ny mahavavolombelona antsika eo anatrehan'izy tompo amin'izay efa nametrahany ny adidy sy ny fitokisana amin'ny mahazanany antsika zay natsangana tao amin'i Jesosy Kristy noho ny finoana ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Andeha isika anatonany tompo ary hitondra ny fiainantsika eo anatrehany indray ka iombona amin'izao vavaka izay iraisantsika rehetra izao. Aorian'izay dia ny hira fanampiny faharoa ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra no hanoizantsika izany vavaka izany. Hira fanampiny faharoa ny andininy voalohany sy ny fahaefatra no ataontsika aorianan'izao vavaka izay iombonantsika rehetra zao. Ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra rainay izay anin-danitro, miondrika eto anatrehanao zahay. Vao avy nandre ny sitraponao zahay, ary dia mahatsiaro tokoa ny ahasarobidy ny fitiavanao. Matahotra sy malahelo koa nefa zahay satria ny fieritreretanay dia manenjika anay isan'andro noho ny tsy fanatanterahanay ny fitokisana napetraka ao aminay teo amin'ny fiainana isan'andro. Kanefa tompo, kanefa dia misaotranao zahay fa tsy mamaly anay miaraka amin'izany fahotana izany ianao, amin'izany olona tsy mahatoky izany ianao, fa mamela anay mbola hitodika eto aminao, hibebaka aminao, ary hitondra ny fo, ny saina, ny eritreritra rehetra ho diovinao mba ahazonao mamela ny elokay. Ary dia mitondra ny anaran'ny zanakao lahy tokana zahay, mamindrafo aminay ry Andriamanitra Raitsoto, ary tareo ny fonay, aizanay mibebaka marina aminao, ka miala amin'izay fahazarany ratsy na fomba diso isan-karazany tsy ahafahanay mifandray sy miombona aminao arak'izay efa niantsonao sy ny fidiananao ary nanangananao no anay ho zanakao. Dia mamelany helokay tompo, ary aza tsarovana izay rehetra mety ho fahotanay. Mangataka aminao zahay, Andriamanitra Raitsoto, ataovy tsapanay ny fanadiovan'ny rano Jesosy Kristy zanakao, zay nalatsany ho fanaisorana izay rehetra loto sy fahotana ary tsy fahamarinana mitambesatra aminay. Avaozy re tompo, avaozy ny fanahinay, mba ho finena ny fanahy masina. Izy ny hanetsika mandrakarivan'ny fonay, ahaizanay manda izay rehetra mety ho ota ary mba androsoana hiatrany, hitomboana hiatrany amin'ny fahamasinanao. Tompo, arovo zahay mba ho afaka hiankina aminao hatrany. Arovo zahay mba ahay matoky ny herinao. Arovo zahay ka mamindrafo aminay mba hahatonga anay olona mendrika ny fikasanao ary manaiky tokoa ho zanakao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen.
Ary fiangonana rehefa avy nanolotra ny fontsika, nanolotra ny eritreritsika ary indrindra nanavao ny finoantsika amin'izany fanoloranteny zany sika de andeha ho raisitsika sao teny famelan-keloka avy amin'ny tompo izao. Aorianan'izany no hiderantsika ny tompo amin'ny hira faha 9:5 9:5 eno ary ity teny soa mahafaly amelan'ny tompo ny eloko ao ty riavana. Voasoratra hoe hoy ny tompo, izay mandreny teniko ka mino izay nanirakahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. De iombonantsika ary amin'ty anio ty isika rehetra izay navelan'ny tompo eloka tao amin'i Jesosy Kristy sy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy iombona amin'ny fanekempinoana laharana fahatelo. Iray fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika anonona hoe mino n'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra de fanahy, Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de manjakatra amin'ny taloha indrendraka ho mandrakizay. Andriamanitra de mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy de tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara mifanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena zay ento mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Tonga amin'ny fotoana zay anolorantsika ny rakitra isika amin'ny alalan'ny hira faha 2:300. Ny andininy voalohany no anatanterantsika izany de atolotsika amin'ny hira faha 5:700 voalohany. Hira faha 2:700 voalohany zany zao no irisontsika ary de atolotsika ny rakitra.
Re fiangonana malala, ndeha ataontsika alohan'ny tsodrano ny ira fa 5 ira fa 5 ny andiny voalohany sy faharoa, ary atolotra ny tsodrano ao aoriany ny tsodrano dia ny andininy ny fahaefatra. Jesosy kapiteninay izao miantso izao. Tanteraka aminareo rehetra ny izao tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo izao. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty, mitondrana rano fanekena mandrakizay. Izy enia tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanao i masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho aminareo aniny fiadanany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misaotra ny tompo isika ry havana nahazoana ny ombom-bavaka sy ny ray fo taminy, ary dia ho vavolombelona tokoa ane isika rehetra mandritra ny andro diavintsika indray. Mirary soa, bon après-midi et bonne semaine daholo ry havana.